tantara eto amin'ny RDB. Hoady teo ampasana nosoratany Axiel, ho velominy Vantsoa Saloy miaraka amin'ny mihaja Tahina Nantenaina ary Rija. Tovorazana mamonjy no nanjay feo. Anjariliva ny nanatsotosa. Fantary tsara rezo mivaty fa tsy maintsy esoriko aminareo ny ainareo Maninona tsara hoe Livia. Zany Teo sandry ve ny andatsaka ny ainay. Zanakay angendry mifona re anaka fa azafinono zay mareny ianao ry maman tsy mahalala n'izany fifonanao zany Inona ary nataonay no asainao mandoalika sady tsy afa-mihetsika ohatran'izao zah tsy afa-mihetsika tokoa nareo no ny heriko ary andrasy vakantsy amin'izay anaperako ny ainareo. Lanitra teo vitandry tokoa ve? Efa tsy andriko aza ny anaovana azy fa ndraso kely ry maman Ory Livia lasa ihany izy Rodila akantsy amin'ony atsika ono. Teo sandiko ve ny amono antsika redikara. Tsy mino an'izany aka. Asa mihitsy izay mahazo an'iny zanatsika iny ramatoa, tena tsy napozitro ka. Inona loatra ary nahazo azy Sasa ihany sy tia vavaka ny zanatsika hatramin'izay nefa nivadika tampoka teo. Tena gaga Rodila, mena be misomampirano masony. Niezaka ihany no trazy kanefa dia izao mandoalika tsy afa-mihetsika izao. Zany nge ho ahy Erinona no mangetsa amin'ny fatatsika. Inona ny dikan'izao Tena mistera ka. Mbola tsy nahita ary mbola tsy niaina zavatra hafahafa ohatrany ity Teo vitany tokoa ve ny amono antsika redikara. Asa rera matoa fa menaky ny antsika iny ka dia asakasany raha ho vitany zany. Sady izay tamin'ny makatisa indrindra izy. Matahotra Edgara, matahotra. tonga ry izy ho vady ka mifanaova veloma amin'izay nareo. Tena le antsy lava lela tao an-dakozia marina. Dia sahanao ve ny amono anay amin'iny antsy iny Livia? Dia Sako tokoa papa. Andray re anako. Ray sy reny niteraka anao nge zay sa tsy fantatrao zany. Marenina anao ry maman fa tsy te halala an'izany sa ianao ny teo faty voalohany. Aokanao izy zavonona voalohany raha sa ianao fa tsy izy velively. Tao miseho tsy matahotra ianao zany. Tsy matahotra tokoa raha ianao zazana terako no andatsaka aniko. Rehefa avy eo zany vao anjaranao ry maman fa papa zany loha no faty voalohany Vono iaravononao eny ary fa eto amin'ny tendanao mihitsy no diko ny antsy Ndrekakeo okarery Livia. Okanao izy veloma ramatoa. Ai! Voasambotra daholo reo jolahy mpanendaka sady mpamerinkeloka voalaza anarana etsy ambony ho atolotra ny fampanoavana raha mipitso talata 20 Oktobra. Vita aloha ty datry ty fa komisera sisa manamarina azy rehefa tonga. Ary efa misasakalina maherika izy amoana izao misosaingana be ny ora tamin'ny dialina ty zany. Ry brigady avy nanao patrouille angamba zany. Marosoa fa tsy midy io Manahoana ianao inspecteur Fidèle? Fa izy ianao tovavy toa misondraha be ny akanjonao sady antso ferondrany any an-tananao. Livia tompoko no anarako. Tonga hitolo-batana ty aminareo polisy Hitolo-batana? Vitsy dia vitsy manao takan'izao Nefa
apetso moramora amin'ny tany aloha ny antsena tananao iny. Zay, ary afetsinao ny mipetraka. Misaotra tompoko. Fa inona no nataonao ny misondrasy ny tolo-batana ty ianao? Livia moa ny anaranao teo? Ihany tompoko. Za kosa no inspecteur fidèle araky ny voasoratra ao amin'ny ivela varavarana eo. Hitako le soratra ao ka. Menanao ary avy nanao inona amin'izao misasakalina mahery zao moa ianao io? Nahavita heloka be vava, inspecteur. Nahavita heloka be vava? Avy ny ataman'olona? Tsy de tia ka. Tsy nisy niady tamiko. Ka inona ary nataonao e? Namon'olona ianao sa naninona? Namon'olona tompoko. Ovina ary taiza? Voatsasakadiny mahery angamizay. Ary tao an-tranona ihany. Maninona tsara hoe ry kiala kely? Iza ny vonoanao tao an-tranonareo? Iza ho valio fa zay lozanao amin'ny tan'olo eo e. Ray aman-dreniko, inspecteur. De sahanao ve no namon'ny ray aman-dreninao e? Ka mbola velona ry zareo sa maty noho ny adalanao? Maty tanteraka ry zareo. Ary io antso miosondra io namonoko azy. Zazaty vanina tsy mifahatrovana. Zany tokoa mantsy niditranareo tanora kehitriny sa manohatra sy mamon'ny ray aman-dreny mihitsy satria be saina sy matanjaka. Ka hono Ihany tompoko. aiza nareo mipetraka? Va io e? Ao amin'le vila mitokana ampitan'ny rond-point mankaty amin'ny commissariat tompoko. Tsy lavitra akory. Andraso kely atsoka amin'ny polisy mpisafy tanàna andalo ansa dia zao. Saingy etsy aloha ny tananao asiana minota avitrano so manondrana eo. Tsy manan-kevitra andrositra nanao zavatra hafa ato amin'ny bronongy ahy e. Ao ty tanana asiana rojo viry kiala kely Zay. Iza mahalala raha marary saina na pitoroka zava-mahadomelona koa ianao io. Kanefa salama saina tsara, inspecteur. Sady manginy ianao e. Aleo aloha atsoka amin'ny polisy mpanao patrouille jery azany volanareo zany. Aiza tsara moa misy azy? Efa lasa ny polisy ijery ny vilany misy anareo fa misy kara-panondrany aminao sa tsy misy? Efa nivonina ny hitondra kara-panondra ka. Saingy tsy afaka mahagazy ny tanako fa nasiana omenao tompoko. Za ihany ny makazy fa aiza ny misy azy? Atao amin'ny paosy akavanako ato e. Tidiko. Vehivavy tanora sady mpitiana toy izao ve ianao dia samy manindrona tsy nahafatin'ny ray aman-dreninao e? Fa inona no nahazo anao e? Tsy haiko. Tsy haiko mihitsy, inspecteur. Tsy haiko ahoana ry Livia. Mba olombanina ihany ny fahitako anao fa tsy olon'olom-poana. Miasa manao sa mbola mianatra? Efa miasa ka. Dia inona ny asanao? Chef de service eo amin'ny société raha eto an-drenivohitra tompoko. Tsara asa ngenao zany e. Chef de service mbola tanora kanefa nahavita nandatsakaina ny ray aman-dreniny. Sitrapoko velively raha inspecteur. Tena tsy sitrapoko. Tsy sitrapo ahoana raha matoa kely Mazava be zao fa tsy tianao ny ray aman-dreninao matoa ny vononao. Ko tsy sitraponao ahoana? Eny e. Tsy mioko tiany ianao raha miteny an'izany. Tsy fantatrao ary tsy tsapanao mantsy mifankatiavana nisy teo amin'ny telo mianaka. Dia izao famonoana ny ray aman-dreninao zao ny porofon'izany. Manana ampiretam-po ianao sa vavitokana? Vavitokana tompoko. Moa zany iziko. Mba fantatrao ve ny sazan'ny fitsarana miandranao noho ny vonolana nataonao? Fantatro tsara ka. Zay no mahatsitrapo sy fananina ny heloka vitanao. Elo zany fa aleo adikako aloha ny mombanao dia hiara-mijery zany adalaonao zany tsika aveo e. Misaotra mitatitra nataonao brigadier.
hiditra ao an-trano amin'izay zay hijery ny zava-misy ao fa andrasonareo tao tokotany. Ndao raha tsika hijery ny ao an-tranonareo ry Livia. Vila iza moa ny anaran'ity vila anareo ity? Vila Livia tompoko. Vila Livia a? Ay ve ka nampitondraina ny anaranao mihitsy ty vila ty e? Nividian'ny papa sy maman izy ty dia nampitondrainy sareo ny anarako. Fitiavan'izy ireo anao zany a. Saingy indrisy fa famonoana ny nasetrinao azy. Oh, ka re inspekteur a. Angamba ino ahy ihany ianao any aoriana any fa tsy sitrapoko felifely zao. Si. Atorana ny efitra misy azy mivady ny fononao e. Atao amin'ny salon ato tompoko. Areo amin'ny tany George zareo. Re razako. Loza ino ty nataonao ry Livia? Ianao ve no navita an'izao? Endre inspekteur a. Tsy olo-kafa fa za ihany. Raha mandika eran'ny trano. Ary ohatry toloka be eo amin'ny sasan'izy mivady. Andraso hoe tena tsy ohatsony ny fony marina. Samy nalay amin'ny fon'izy mivady. Andray rery papa sy maman e. Mahagaga zao ka. Mahagaga ahoana e? Motsy ianao ihany nanao an'izao abibiny zao araka ny teninao teo. Tsy za kosa naka ny fon'izy ireo inspekteur a. Tena tsy za mihitsy marina e. Ka izy ary nendrikendrianao navita an'izao e. Ireo polisy nirahako melonaka ty. Tsy manendrikendrika andreo polisy ny rahanao mialoha. Saingy tsy ohatran'izao mihitsy nandozako azy mivady rehefa avy namono azy ireo a. Zay marina lazaina ry Livia fa azadalainao eto a. Nataonao aiza amin'ny fon'izy mivady ireo? Nataonao aiza ho a? Tena minina aminao re a fa tena tsy naka ny fondray aman-dreniko inspekteur o. Namono azy ireo fotsiny nataoko dia zay. Dia nisy niditra zany tato talohan'ny nahatongavany polisy nirahako. Tsy haiko, mety ho izany. Tsy mety io zany rehefa tsy ianao no naka amin'ny fon'izy ireo ka. Kanefa tsy mpangalatra na mpamaky trano niditra tato. Zany tokoa satria nanondrozana ny kavina volamena nanaovandrenonao a, dia mbola eny aminy. Ary na ny famantarana ny sarobidindrainao aza dia mbola eny an-tanany. Ny entana tokoa ohatrany tsy misy nanombilana na dia iray aza. Fa ny vony papa sy maman ihany no nisy naka. Hatray. Ono a? Nohidinao tsara ve ty trano ty sy mivavahady talohan'ny nakanesinao tany amin'ny komisaria? Ie, nataoko tsara hity mihitsy ary aty amiko aty lakile. Dia iza ary niditra tato e? Renao angamba nitady sy brigadier tamiko fa vavahady sy varavarana midiny va tamin'ny polisy taty a. Any ka voatery ny mpitsihana mba hahalalana ny marina tato. Riko tokoa ny tatitra nataonka. Sy ny filazany hoe mpivady ny vonoina tamin'ny fomba mahatsiravina no an-trano. Saingy tsy napoiziko fa ay dia nisy naka ny fon'ny papa sy maman. So mba mody adala le raha matoky tiana marary saina ka tsy mahatadidy izay nataony. Mbola averiko aminao nefa fa tsy nandoatra ny fondray aman-dreniko a. Iny fa na dia namono azy ireo aza. Ary teo amin'ny tendan'izy mivady mihitsy angeny nodidinao taminy antsy e. Toy ny famono akoho ny namononao azy ireo. Mba vehivavy inona loatra re ianao ty dia mahavita bibiana toy izao e. Tsy sitrapoko zao inspekteur. Tsy sitrapoko e. Mofona ary papa sy maman. Mofona fa navita namono anareo. Papa sy maman. Marenina ianao fa tsy izao vao manao ranomaso manitsy kelikely ry Livia. Marenina. Ka tsy fananiako zao inspekteur a. Tsy meloka. Ary tiako indray aman-dreniko. Mofona ary papa sy maman. Mofona e. Papa sy Ohatra marina, tena sarotra kiala kely ty. Tena aleo velomina aingana aloha dia atao famitorana ilay amin'ny komisaria fa tsy mazava mihitsy izao ka. O Livia! Livia! Livia!
vonoiny liviany ray aman-dreny kanefa tsy izy ony nakany foana izy mivady fa izy ary dia tsy fananiny tokoa ve ny namoniny ray aman-dreniny nefa inona no nahatonga azy hamono azy mivady. Aleo atomboka amin'ny famitorana dia ho hita eo izay lazainy ka. Allô, za ihany brigadia. Mba eto amin'ny efitra famitorana ny kely Livia fa ho avy ao e. Ndeha akao amin'ny efitra famitorana aloha dia ho hita eo marina. Manao ahoana ianao Livia? Salama ihany inspektera. Tonga anao famitorana anao ka valio tsotra sy mazava ny fanontaniako a. Iany tompoko. Voalohany dia izao. Inona marina moa no antony namonono ny ray aman-dreninao? Raha ny tsaroako dia ny atezirana ny mpisesika be tato anatiko no namonoko an'ny zareo. Eny e, fantatro fa vokatry ny atezeranao no namononao azy. Saingy lazao amiko mazava no nahatonga ny atezeranao ka namononao azy ireo tamin'ny antsy. Aleo ary fa ho tantaraiky anao ny zava-nisy tao an-tranonay inspektera. Mihaino anao a? Efa alina ny antso. Ary variana ny korahana tao amin'ny efitra fihinanana izay. Satria moa tsy ngeritaona amin'ny papa omaly dia mba nanao fety kely izay telo mianaka. Tiany papa ary ve ny cadeau d'anniversaire nanomeko amin'ny papa e. Fanomezana avy amin'ny janako ve tsy ho tiako Livia. Ary faly ve ianao fa nampitondraiko ny anaranao ty velantsika. Izany indray ve dia tsy hafaly azy Redgar? Hita ho azy maman. Ino ary retsiko? Surprise tena mahafaly ahy mihitsy ary izany a. Ho anao vavy tokana neny ny antony ny fidianana an'ity vila ty e. Ary misoratako amin'ny anaranao sahady na ny tany na ny trano. Izany very papa. Dia misaotra betsaka anareo aloha fa tena tsapako tokoa fitiavanareo ahy. Tsy misy isorandry rehetra izany fa ho anisa moa ny arenana ananay a. Ny any mba fanarenay sisa dia mba azavo kely avy amin'ny tesainay. Sato izany ranga? Izany mihitsy ireo dilina. Efa tokony hanana zavokely tokoa tsika. Mampiako nareo vato retika. Inona zao mampimeandry amin'izany? Ka indray ny asa mbola tsy misy akory dia ataoko ahoana koa ny hanome zavokely anareo. Ny dikan'izany dia efa hoe tokony manambady amin'izay ianao. Izany tokoa nge retsy efa vita ny fianaran-dry tany an-dafy. Ary efa miasa koa ndry izao ka inona tsy ny andrasandry e. Ny andrasako dia nifasitrana ny ratrapoko ry maman a. Fantatrareo fa narary aloatra ny ratra azoko tamin'ilay voaloham-pitiavako tany an-dafy. Inona moa retsy ilay voabolana? Raha olona ray ny tsy tia totoko mba hatavy. Hita ho aranga. Sady voaloham-pitiavana koa nge mazana tsy anjandry. Efa mba 20 taona ianao izao ka dineo ihany no mahavinao. Ary fantaro fa ny fitiavana ihany no mahasitrana ny areti-pitiavana. Andrery papa sy maman a. Mahazo manantenina rehefa handinika ny teninareo a. Tsy handinika fotsiny fa hanatanteraka koa. Ino a fa maman koa izany. Ary olo a. Ahoana izay anaka? Tamin'iza ny vidiananareo an'ity vila tsara tarety? Mba azoko fantarina ve? Mbola omeko anao ny ato tantaratasiny fa Izaida no mivarotra azy tamiko ka. Ay ve Zaida mpitsabo ny aretim-mamono fahiny e? Izy tokoa retsy a. Raha tsy Zaida anga za velona tahaka izao tsony fa tsy efa vovoka. Ka raha na tena mahay mitsabo tokoa aloha Zaida e. Raha tsy izy angamba dia tsy sitrana ny homamiadana nahazo any maman. Tsika koa tsy mitsahatra ny vavaka trano fa sitrana ihany rehefa ny ampafaizany Zaida e. Tena mahay mitsabo izy ka. Tsy vitanao hoe mahay mitsabo fa mahay zavatra maro koa ka. Izany a. Izy koa nge retsy ny nanamboatra ny vitanay roa ka nahatonga antsika ohatr'izao e. Ay ve? Tapabolana izay no nolazainy Zaida tamiko fa tsy maintsy hiverina ody hanendy tamiko izy dia nanontaniany ary raha mba afaka hividy ity vilaty. Rehefa hitako moa ny akantony dia tsy nisalasala ny vidy azy avy hatrany. Ary izao hitantsika izao. Aleo koa tsika mba hanana ny tena tranontsika e. Mbola lovanao ange ny trano nipetrahantsika taloha e.
tapabolantsika izao ny findra-tato ary miaina am-pilaminana tsara. Izany ho ihany fa an'Zahida avy eo aho ilay satroka bonetra mainty miantona ao an-dalantsara ao e. Satroka Zahida adinony teo eo sady tsy avelan-draindria sorony eo koa nge. Avelao ny satro miantona eo e. Tsy hainao izay amby iverany eto Madagasikara indray ka andalovany aty amintsika dia mba alaino ny fananana. Tsy ilay famantaranandro lehibe efa maty sady miantona ao amin'ny salon fotsiny izany no adiniko. Ay, adinony hatramin'ny satrony. Ka tampoka be ny nandehanany dia tsy maintsy mody anendy izy. Hanika adinony hatramin'ny satrony. Io famantaranandro be ao amin'ny salon io koa. Le izy koa efa famantaranandro taloha be nge sady tsy mandeha tsony ka tsy dia ilaino angambako. Nefa mbola tsara bika, tena mandravaka ny hevitra misy azy izy ao io. Oay, henonareo ve izany maneno ao amin'ny salon izany ry papa sy mama? Eny tokoa Olivia, ilay famantaranandro be an'izay izy izany maneno izany. Famantaranandro taloha be efa maty ve dia velona indray? Mahagaga. Andraso io jereko fa mahagaga tokoa izao. Za koa anaraka anao fa mahaliana azy zany ka. Za koa mba hoany fa tsy andro ato amin'ny efitra fisakafoana ato fotsiny ry mama a. Mahavariana izy ity Rodila, famantaranandro efa maty hatramin'ny ela kanefa mandeha sy maneno iray ankehitriny. Izany ange ny ilazako hoe mahagaga e. Manondro amin'ny 12 ora ny fanjaitra. Eno ary mama. Sady efa misasakala izao fa varendresaka atao ny efitra fihinanantsika. Inona ny dika an'izao e? Andraso hoe jereko koa ilay satroka miantona ary an-dalantsara. Inona moa ny idiran'izao amin'izay satroka miantona any retsy a? Mahagaga izany famantaranandro efa maty ela izany efa velona ho azy a. Karazandro famantaranandro taloha be roa ilay izy. Saingy tsara tarena dia efa maty aza. Any ka za regotra ny miantona nandravaka ny salon tao aminay. Eny e. Dia inona ny tranga taoriana n'ilay famantaranandro lehibe naneno? Fariana nandinika azy teo papa sy mama. Ay, Fa za kosa toy nisy herin'ny sarika hijery an'ilay satroka miantona tao an-dalantsara. No nahita an'ilay satroka Zahida dia hisatroka azy mafy ka nametraka azy teo an-dohako. Ary tsapako nisy hafaliana hafahafa tao anatiko. hafaliana hafahafa ahoana moa izany? Tsy haiko manazava azy inspektera. Ny ome toy ny adala sady niverina tao amin'ny salon nisy azy mivady. Dia ahoana ozy ry zareo na hitanao nafomehana dala ohatr'izany? Samy niteny na i papa na mama fa hoe mahatsiravina hono ny nijery ahy. Mahatsiravina? Inao mety ny adala ve no natonga ny zareo niteny an'izany sa inona? Tsy izany kakakaka toy ny adala fotsiny fa mampatahotra be hono ny masoko. Fa naninona ny masonao? Ny vandravandra be sady mena ny somampy raha hony. Zany a. Izany tokoa. Natahotra be ary zareo. Ary ny angavy ahy tsy hanantona azy akory. Dia inona navalinao? Lazaiko fa tsy maintsy esoriko amin'ny zareo ny ainy. Ha? Fa maninona ny tsy maintsy esorinao ny aindray aman-dreninao? Tsy fantatro fa te hamono an zareo tampoka teo ary inspektera. Tsy fantatrao ve sa tsy te laza ianao e? Tena tsy fantatro ka. Tsy haiko izay nahatonga an'izany fanirian-dratsy tato anatiko izany. Ny tianao ambara izany dia hoe tsy tompon'ny tenanao ianao. Izany indrindra. Tsy vitany hoe tsy tompon'ny tenako fa tsapako hoe natanjaka be izany ny vatako. Aoka fa mazava. Ny inona mazava inspektera? Ny mahampifoka na ny mahampitoroka zava-mahadomelona anao ry Livia. Inona fotsiny ny mahampitokelaka anao toy ny adala e? Sady tsy tompon'ny tenanao ianao ny matanjaka be. Kanefa dia tsy mpitoroka zava-mahadomelona izany atompoko. Azafady kely ho jereko ny sandronao. Ny sandriko ve? Inona ny mampianahana anao e? Ao ingaiko mihitsy ny tanàn'akanjonao jereko anazy. Zao ve ianao ny laza fa tsy mpitoroka zava-mahadomelona e? Tsy manao an'izany velively aho fa... Inona ny dikan'ireo dia tsindrona eo amin'ny sandronao ireo e? Zao ny tsy mpitoroka?
vitanao ny namono ny ray aman-dreninao satria mamononongo ny fanindronao amin'ny tenanao ianao. Tsy marina izany inspektera. Ka inona ary ny porofilazanao fa tsy marina ny voalazako e? Dia mpanjaitra noho ny tsindrona calcium intraveineuse nataoko tamin'ny vatako ireo. Nisy tournesia Sandra manala nataonay tamin'ny asako mantsy. Ka tratra ny avizanana tafahoatra na fatigue générale ho sy dokotera dia tena tsy ampy calcium amin'ny vatako. Ka tsindrona calcium ny sahaza. Dia ianao foana ny nanindrona ny sandronao sa ilay dokotera? Izay ihany satria mba haiko rehefa natorony ahy. Tsy nanam-potoana nandehanana tany amin'ny isan'andro aho mantsy noho ny asako. Eny ary fa mbola ho amarintsika izany. Fa ny tiako fantatra aloha izao dia ny tena antony namononao ny ray aman-dreninao. Ary misy namanao ve na olon-kafa tao an-tranonareo? Tsy nisy olon-kafa ankoatranay telo mianaka ka. Na tonga namono ny papa sy maman dia efa voalazako anao teo rehefa tsy tompony tenako aho. Toy ny hoe nisy hery mafy nandrisika fotsiny amono azy ireo. Dia tsy nanohatra anao ve izy mivady e? Angary zareo afa nanao ininona kory e. Satria nahoana ka? Nifatoranao angary zareo? Tsy nila namatotra azy mivady akory afa dia baiko tokana nataoko dia tsy afanetsika zareo. Tsy afanetsika? Eny tompoko. Tsy afanetsika noho ny fatahorana ny antsy tena tananao ve? Mbola tsy nisy antsy teny an-tanako fa no ny herin'ny voaka tamin'ny vavako. Nandidy andry zareo andohalika ary tsy hetsika ntsony aho. Dia nakaranty sy namono azy avy eo. Toy ny famono akoho nandidiko ny tendan'izy ireo tamin'ny antsy. Papa ny nataoko voalohany ary mama ny nataoko farany. Dia tsy nanana fangorahana azy mivady akory ianao teo ampanaovana an'izany? Indrisy fa vao maika fahafinaritako aza nandreny fitratratratrany zareo. Tena tsemiko avy eo ary nanala le satroka. Teo vao tonga saina no nahita fa maty ny ray aman-dreniko. Ary nalahelo sy nanenina mafy tamin'ny zava-bitako. Dia izany ny tantara'ilay mademoiselle voatana tao aminay maître Vonjy. Fa mahalasa saina tokoa izany tantara izany inspektera. Tsy haiko fa sady manameloka ny mangoraka azy ahy. Any ka te hiala ny enina mafy hikaroka amin'ny marina. Eny misaotra an'aloha nampiatso ahy. Vonona hisolo vava izany mademoiselle izany na fitsarana. Raha tia moa izany niarovako azy. Sitrany dia sitrany tokoa ka. Nahoana ny sitrany kanefa izay aza mbola sy niona akory ka. Nolazaiko azy fa misy avoka namako afaka miaro azy raha tiany. Dia nanaiky avy hatrany izy fa tsy malala avoka mba hiaro azy hono izy. Ny karamanao tsy misy atahorana satria manana compte any amin'ny banky izy anefany azy. Ka tsy dia karama loatra mampazoto ahy aloha fa le tantara mihitsy ho mahaliana io. Efa fantatro ka. Efa nisy tranga tahaka an'izao ny raha antsika niasa mantsy raha tadidinao. Tadidiko tsara ary tsy adiniko ka. Ankoatra ny mampisolo vavanao dia ny fahaizanao mamantatra ny momba ny fanahy sy ny hery miafina no tena niantsoko anao. Tsy miambo tapaizana amin'izany nefa fa alanina no ataontsika. Fa ahoana maître? Izany fa mitadasika be momba ny fanahy sy ny hery miafina io inspektera. Fotoana fohy ihany no ninarako an'izany fony aho nipetraka amam-bolana tany an-dafy. Eny, tsy maninona fa alanenina araka ny voalazanao ary nataontsika. Iza moa ny anarale mademoiselle voatana tao aminareo fa ohatran'ny sy voalazanao? Ohatra saingy adiniko fa Rahery Soliviano anarany. Rahery Soliviano hoe? Totaitra be ianao fa misy inona? Olona fantatra sady tena mahalala azy ny Rahery Soliviano izany inspektera. Ay ve? Eno ka tsy vao mainka raha mahatsara zavatra ve zany sa ahoana ny hevitrao? Eny mba ahafahako miaro azy dia mila miresaka sy maradiady azy aloha. Zonao zany satria anao nisolo vava azy. Fa ahoana aloha ny fankalalanareo
Sany avoka ny lazaina inspektera fa hoe afaka hiaro azany. Za koa moa tsy mahalala avoka na oleny fitsaranako. Anahoana reny fiafarako ty. Enoko fa tsy maintsy higatra ninina fa isan'izany avoka zany ka. Tsy vita ny higatra fa ho ala ny fianakaviana ihany koa. Melohan'ny mpiara-miankona. Ataony namana fifisana sy fanaratsiana. Tsy izy te atsony fa dia hankahalany olon-drehetra. Manao Olivia? Lanitra fa to hivonjy. Za tokoa ty ka hivonjy no famandrano manoloana anao. Tsy nampoisiko marina. Tsy mila anao sady tsy te ahitanao akory ary vonjy ah. Brigadier! Brigadier! Manginona fa inona ary ty ataonao ty Livia? Tsy ahitanao ahy e. Lela-pamitaka ary tsy mataotody ianao. Livia! Iny e! Tonga hamitaka indray sa ilaza bobo amiko ianao. Mitony aloha ianao dia enoy ah. Ampiano vitanao tamiko ry vonjy ah. Sa tonga ampitombony ratra-poko navelanao tamiko indray ianao. Miangavy ianao ah. Mivoafa-tsy te hiresaka aminao ah. Tsiry Livia. Tsy voaketo raha tsy milaza amin'ny marina tokony fantatrao. Ny marina inona? Ny famitana sy ny fandosiranao atany an-dafy. Izay filazanao azy tsy maninona e. Tiako fantatrao fotsiny fa tsy nanan-kevitra ny hamitaka sy handositra anao zany ah. Mpanengy ianao e. Nifankaty tsika ary nanome tokony hanambady ahy ianao. Saingy noho ny azonao izay mamy tamiko telozanao ah. Ahoana moa ny ilazanao an'izany? Izany e. Dininao ve sa mododinao fanina fa ny fanome fotoana toy ny mahazaritsika fony tany an-dafy. Tsy nipoitra nefa ianao. Ary nanjavina tsy hitako intsony mandra-podiko taty Madagasikara. Mba tsapanao moa ny fitiavako anao sy ny fahatsopana tenako taminao. Mba tsapanao. Eny e, tsapako tokoa e. Ary mangatapa-merana aminao aho e. Tsy fananiko ary tsy fidiny ahy angeny tsy nahitako anao tsony e. Livia, mitony ianao ary meteza ianao ahy. Miainanao ary ah. Fantatrao fa ny fitsaboana andreniko angeny naliako tamin'ny Paris e. Ianao kosa tamin'ireny navita ny fianaranao sady nanomana fodianao aty Madagasikara. Dia maninona nefa izany? Sa tsy mety raha tany an-dafy ny aonantsika sy ny fankatiavantsika. Tsy samy velively ka. Laza tamiko ny dokotera Ntsabony iny fa tsy aretina tsotra fotsiny nahazo azy. Fa inona koa? Voakejan'ny fanahy ratsy ny fanahany ka sarotra ny tsabo azy e. Any ka tsy ho ela teo faty izy. Voakejan'ny fanahy ratsy? Nalelo mafiarina iny dia nitalo sy nangataka torohevitra tamin'ny dokotera. Dia inona ny torohevitra nomeny anao? Ny ankanisako faran'izay aingana tany amin'ny profesera iray izay. Profesera momba n'inona izany? Momba ny fanahy sy ny hery sy tamaso e. Ve nisy an'izany dia tsy nilaza tamiko akory ianao e. Tsy afaka mitady anao intsony noho ny hamaizako hamonjy an'ny endry Livia. Ary tena loza dia adiniko tany anaty metro ny telefonako tokony hitsoko anao. Ny nimero anao nefa tsy haiko tsy anjery akory. Saingy ny oniversite ny anarako hitanao. Sady azonao ny tadiavina rehefa tafaverina ianao. Roa volana angeny mijanonako tamin'ny Bordeaux tany amin'ilay fonenan'ilay professeur e. Ary efa tafody taty Madagasikara ianao vao niverina tao Paris. So ihany aza le anabaviko manabady fasahany mba niandreniny tao amin'ny hopitaly. Dia ahoana ny tsaboana ho andrenao raha hoe roa volana ianao ny tany amin'izany professeur izany? Sarotra manazava azy e. Aleo atao hoe tamin'ny alalan'ny fifandraisam-panahy nataony sy ilay professeur tamin'ny iny. Fifandraisam-panahy ahoana koa izany? Sa karazana telepatie? Karazan'izay tokoa saingy mbola tsy nataoko hatrizay ny ainako. Le professeur no nanoro ahy sy nampianatra zavatra maromaro mbola tsy fantatra e. Hitako moa ianao nanadino atanteraka ko. Diso hevitra ianao Livia. Tsy nanadino anao mihitsy aho na ray minitra aza. Ary nanantena ny ahitanao no nitafaverina avy tany amin'ilay professeur.
Saingy indrisy fa efa nitodidonody taty ianao. Za ve nahalala fa neveriko fa hoe nandao ahy ianao rehefa tsy hitako nandritry ny herinandroko. Vonoako dia lalao ny fitiavako fotsiny ianao fa tsy tena tia ahy. Kanefa ambaraketo fa tena ny tianao ary mbola tianao ahy hatramin'izao. Marina very vonjy. Tara loatra nefa ny fihaonantsika indray satria olomeloka afahany namonina fatindray aman-dreniko. Efa reko tamin'ny inspekteur ny tantaranao hoe. Kanefa vonona ampiasa ny heliko sy ny fahaizako rehetra mba hanapory foana fa tsy mieliko ianao. Zany ve? Inona nefa no azonao atao? Tsy misy hevitra tsony amiko ry vonjy aho. Aza manary toky izany ianao hoe mivavah dia matokia fa ain'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Za kosa hikariko ny marina iarovako anao. Eny fa na dia hamoizako ny haiko aza satria tiako ianao. Vonjy. Eo aloha tsika mijanona maître. Aloha izy moa zany. Eo anoloan'ny vavahady fotsifotsy io e. Eto ve? Eto indrindra. Vila Livia. Ty voafefy tamboho ty zany ny fonenandro Livia. Mandeha kely nge brigade femme mba vai ny vavahady idiran'ny fiaran'ny maître. Malalaka ve ny tokotany ao inspekteur? Malalaka tsara sady azonao anodinana fiara mihitsy ka. Ampidiro amin'izay ny fiaranao fa efa mivoha vavahady e. Tonga aritsika. Ary tena vila tsara tokoa ty vilan'andro Livia ty a. Izy aloha dia tsara sy mahafinaritra e. Amin'ny 12 sasany alina izao. Dia misaotra anareo polisy nanaiky ny fiangaviako mba hiaraka amiko aty inspekteur. Inona moa ny isaoranao maître fa tsy ndeha hiditra ao an-trano amin'izay tsika sa ahoana? Ndao tokoa hivoaka ny fiara dia hiditra ao. Mansoary. Andraso aloha rehetra ny jiro anazava ny trano. Zay. Kanefa zalany eny an-tanana ny toritra sao tapaka tampoka ny jiro a. Hay vao miditra tonga dia salon. Fanaka raitra sarobidy daholo ny ato izany. Tena manan-karena zareo ka. Teto avoatrano teto no namin'ny Liviane ray sy reniny. Zany Mbola reo hitanao maina reo ny raha mandrika tato. eny tokoa. Ary ry miantony ry angamba izany famantaranandro lehibe taloha zany. Io mihitsy. Nolazain'ny Livia fa velona sy naina iny izy io nefa maty indray izy zao. Mahagaga raha izany famantaranandro efa maty ela zany no velona ho azy. Dia avy eo maty indray. Zany eo ihany fa tsy aleo ve savany efitrano Livia any ambony rihana aloha tsika. Marina tokoa zany fa mandeha fotoana inspekteur. Azon Berato a. Ho any ambony rihana aloha izay sy maître vonjy fa enosy brigade fan ny janoana ty ambany any a. Ndao amin'izay tsika ndeha maître. Ndao ary. Raha tsy diso a dia ty avaratry ty ny efitrano Livia. Ato tokoa ngamba ka madio sy milamy ery ny efitrano ato zany. Efitranom-behivavy agaga me. Fa misy boatina fanafody sy fanindro ndreto inspekteur. Iza hoe iny mihitsy zao ny karoako fa ianao no nahita azy voalohany. Calcium intraveineux no sora-baventy eto amin'ilay boaty. Izany hoe calcium ampidirana amin'ny lalan-drà. Ary reto ny fanondronana nampiasain'ny Livia. Mazavy ty boaty ty ka. Calcium matozam-polona ny sora-madinika eto ambany. Marina ie zany ny voalazan'ny Livia taminao e. Dia mpanjaitra noho ny tsindrona calcium no hitanao tamin'ny sandrany, fa tsy hoe karazany rongony fanindrona ny vatana akory. Eny nde atao hoe salamasaina tsara izy sady tsy mpandray zava-mahadomelona. Ka inona ary no nahatonga azy sy tokony tenany teo ampamononany ray aman-dreniny, ary iza no nakamfony izy mivady rehefa maty ry zareo. Ohatra e? Ohatra ny tsy pelipelitra ho faty zany tsiro zany inspekteur. Eny tokoa. Andraso eto mpazako maso ny jiro an-dala tsara.
pilapilatra daholo ny jiro reny tsara. Ie, zay dia maty tanteraka ary tsisy ny rehetra tsony. Tena delestazy indray angamo ka so ihany tsika efa dafa samy manana toritra. Anka ohatrany tsy delestazy kosa ny fandraisako azy fa zavatra hafa e. Zavatra fa inona? Fa mba arafy ny fanahy mahery ato amin'ity trano ity io. Zany ve? Zahay fa maneno ilay famantaranandro be any ambanidiana. Amin'ny 12 alina katroka ny eto amin'ny famantaranandroko. Mahagaga izany ka. Renao koa angamba izany lehilahy mikakakaka amin'ny izany a. Ny Jean Berant izany nonofo mianadaly izany fa ndao jerena malaky e. Dahory. Inona ary nataon'izy ireo lato ambanidiana ato? Misangisany maninona? Oay, jereo fa raisy ny Beranto amin'ny tenda ny brigadier Fano. Ary miakatra anizy amin'ny voamasony izany. Ny tanany avy manakian-dazy fa ny havanana amin'ny tana antsy. Jean Beranto, alatsao ny antsinao ary avelao brigadier Fano a. Ary to tsy taitra koa izy mijery asika amin'ity masony mena be matsiravina. Sady le satroka mainty ny Zaida gamby ny andohany iny. Misy sarona lakroa mena mivadika eo anoloany. Eny tokoa. Oay, iny fa tsindrominy amin'ny azy brigadier Fano. Beranto! Sofa kinga ianao ny tifotra ny sandrany teo inspekteur a. Raha zany tsy mahavotsy ny brigadier ary tsy nalasana iny ansena tanany iny e. Mitolefika mory Beranto dia nilatsaka ilay satroka mainty teny an-domory. Jereo fa nanjavona tsy hita ilay sarina lakroa mena mivadika. Mahagaga koa angeny nanaovany an'iny satroka Zaida iny e. Tahaka ny nahazo an'ilay viaka, tsy maintsy misy hera misarika azy anao an'io satroka io. Ary mitsinika be zany raha zany a. Mila fezina ny faritra amboniny ndrasany fa andraso anaovako azy e. Oe, lozy ty maître vonjy a. Fa ahoana inspekteur? Ay nandalo teo amin'ny sandrony fotsiny mibala dia netefa teo amin'ny tsatsany. Io, jereo ange e. Lozy ty marina. Tsy maintsy mitondra azy any amin'ny hôpitaly sao dia sao tsika inspekteur. Ve zany ny rangatany an-tranonay? Mazava aminao angamba fa taky nahazo any Jean Beranto nahazo aho. Tsy tompony tena ny Jean Beranto fa nisy hery tsy fantatra nitarika azy hamonan'ny brigadier Fano. I brigadier Fano mba avitra ihany fa i Beranto tsy haina ho faty no velona aloha. Teo amin'ny latratra ny avy mihitsy manso no tira le bala. Mampanahy be tokoa ny aminy raha izany a. Efa tsy natsiaro tena intsony izy teny an-dalana ho any amin'ny hôpitaly fa asa aloha e. Inspekteur Rero no nahazo niditra tao amin'ny efitra famelomana iny hôpitaly. Za kosa so nakaty amin'ny komisaria zao fa te hiresaka aminao. Dia misaotra anao loha tsy manarina ao anatin'ny sarotra azy ary vonjy a. Nitsapako tokoa fa mbola ty ahy ianao. Faly rehefa tsapanao ny fitiavako anao Livia. Tiako ianao a. Ka izay hafalianao dia hafaliako e. Ary izay fijalianao dia fijaliako koa. Za koa mbola tena tianao nefa anao hoana no afiko. Tsy maintsy higadra vesa mba ho afaka amin'izao raharaha zao ihany. Izany foana ny fanontaniana mila havako ny lohako ato amin'ny efitra fanaovana famitorana ity. Mahereza ry Livia. Tsoroko mantsy fa tsy maintsy higadra ianao. Andray, dia higadra anao ny eloka tsy niniko natao akory ve ah? Okizay. Tsy sitrapoko angeny namono amin'ny papa sy mama. Eny, za sy inspekteur angeny mahalala an'izany e. Fa ny fitsarana kosa mety tsy hitovy hevitra aminay. Dia mety higadra firy taona zany? Olona roa no matinao. Noho izany mety higadra mandra-pahafaty ianao. Andraiko sary vonjy ah. Dia izany ve sisa ny hafarako? Sao dia tsy rariny ka? Mangina aloha fa toy inspekteur. Ka nanao ahoana ny tany amin'ny hôpitaly inspekteur? Elise maître. Niezaka ihany ny tao amin'ny hôpitaly saingy tsy tanany any Jean Beranto. Maty ve izy? Izany voalazako anareo izany e. Ny balako tafiditra teo amin'ny tsatsany nafaty anazy.
Loza zaho marina. Loza. Maty ny polisy iray teo mba fifezako ary za ihany no nafaty anazy. Saingy maty noho ny fanakanana ho azy tsy hamono ny polisy namany. Ary tsy sitrapony fa nisy hery hafa ny baiko azy. Ekeko ny voalazanao Livia, kanefa mandrindrira anazy aho manomboka izao. Satria ahoana ka? Satria navaty ny mpiara-miasa amiko hoe noho izany tsy maintsy gadra na ho esorina ny asako. Dia tsy afa-mandinika ve ny fitsarana fa mba misy ihany ny eloka tsy nininana tao? Raha mikasika an'izay aloha dia telo ny élément na singa ento amin'ny tsara ny olona iray Livia. Izany dia singa ara-moraly sy materialy ary izay voalazany lalàna momba ny eloka na adsoan'ilay olona tsaraina. Izay nataonao sy nataon'ny inspekteur nefa dia vokatry ny fanaratsy. Izany hoe mihoatra ny resaka moraly sy materialy ary ny lalàna maha-olombelona. Ny profo ara-tsiansa sy ara-moraly ihany ndraisin'ny fitsarany e. Sarotra ho anazy ny andray profo ara-panahy izany. Fanaratsy nefa ny baiko amony indray aman-dreniko. Ka hitarariny amin'ny fitsarana ve a? Asa aloha fa tsy maintsy hialika fampanoavana ina fitsarana ianao raha-pitso e. Désolé ny amfarako ry vonjy. Sao nigadra ety ampony izao. Ary tsy misy azonao antenaina amiko tsony. Tsiry Livia, famonjanana vonjy maika ingeny nataon'ny fitsarana fa tsy famoahana didim-pitsarana e. Efa migadra aza hoe na miandry didim-pitsarana aza. Ary kely ny fonoko raha nafaka mahadidy io any didy avoaka ny fitsarana aoriana. Mandra-bahatonga izany nefa dia hiezaka hanangona profo hanafotako anao. Inona tsony moa ny profo hanavotana ho ahy e. Mbola manantena ahy e. Ary anao izay faraheriko ry Livia. Saingy hono aho. Ahoana izay? So nanao fifanekena tamin'ny demono na fanaratsy sanatria ireo ray aman-dreninao? Tsy avy hatrany kosa ny valin'izany ka. Pisakaiza mantsy no nray anao sy Zaida. Ary nolazaina tamiko fa nitsabo andreninao koa izy. Izay aloha dia marina e. Nandinika ilay satroko Zaida tao an-tranonareo nefa ka zavatra roa lehibe no hitako. Inona avy aty izany? Ny voalohany dia ilay sarina lakroa mena mivadika teo anoloany nefa nanjavina tsy hita tsony. Ary ny faharoa dia ny taratasy tao anatiny. Taratasy? Angano izy taratasy koa tao anatin'ilay satroka mainty iny? Notatahako ny zaitra tao anatiny ary ity taratasy iny hitako tao. Mahagaga izany. Eo mba jereko? Ty. Hoay. Tao soratra tsy evakiana sady ohatry ny misy ny mena be ao ambany. Fa karazan-tsoratra inona koa reto? Fifanekena tamin'ny demono natao tamin'ny teny grika io ry Livia. Soni io ambany io ary natao tamin'ny ravelona. Andriamanitra ay zava-doza tahaka izao no tao anatin'iny satroka iny. Ary ahoana naizanao teny grika? Mbola mifandraisy tapaka amin'ilay profesera ny andafy inge ahy e. Nalaiko sary ary nalefako mailaka taminy ireo soratra ireo dia nadikany tamin'ny teny frantsay. Ay fa re? Ie. Tena tsy napoisiko ny zava-doza voatahiry tao anatin'iny satroka bonetra iny. Izay misatroka azy dia hiasan'ny fanahy demony avy hatrany. Ary ny tena loza dia tsy fifanekena tsotra ny dikan'ireo soratra amin'ny teny grika ireo fa tena voady mihitsy. Voady hoe ahoana? Voady hamon'olona telo sy hanolotra ny fonindreo ho an'ny satana mba ho sandan'ny harena azo avy aminy. Izany no mahatonga ny fonindray aman-dreninao nisy naka ary tsy fantatra izay naka azy hatramin'izao. Tena mahatsiravina izany ka. Tena enjana. Ka iza marina aza izany naka ny fony papa sy mamoa? Ary fonizany no fahatelo? Asa aloha e. Izay no nanontaniako teo hoe nanao fifanekena tamin'ny demono na fanahy ratsy ve ny ray aman-dreninao? Zaida no mety nanao an'izany fa tsy papa sy mamoa velively ry vonjy a. Inona nefa ny profilasanao an'izany ka? Tsy voatery ho hitan'ny masonao avokoa mantsy izay nataon'ny zareo? Voalohany
Tsy any papa iny satroka iny fa ny Zahida. Manaraka an'izany dia ny diplôma ambony sy ny asa mafy nataony izy mivady no nampanankarenanay. Noho izany madio ny arenan'ny papa sy mama. Sady tsy nanompo sampony tsy nivavaka tamin'ny demony zareo. Fa nivavaka tamin'inona? Mazava loatra fa tamin'Andriamanitra e. Kristiana izay ary sarotiny tamin'izany mihitsy mama. Sarotiny ahoana ozy ianao ka? Ino tsara ary fa toy izao indrindra ny resaka izy papa andray alahady izay tao an-trano e. Tena tsy nandeha mivavaka mihitsy na ianao Edgar androany a. Androany no ny fanarahana Israsanjy anamboarana ny fiarako Rodila. Izy ary mba nandahatena akatiako. Maninona nefa raha mba andro hafa ny fanarahanareo fa tsy andro alahady? Alahady maraina hono izy no malalaka fa miasa foana izy ankoatr'izayko. Tsy izany no malaina haka ny am-piangonana fa raha sanjo ny tsy afaka raha tsy alahady ka. Diso ihany ianao na zany aza ka. Inona fahadisoko amin'izany raha matovy? Ianao mianteritra amindra sanjy. Rehefa tsy manam-potoana ankoatra ny alahady izy dia tokony mitady mekanisien hafa ianao. Izao fivavahana isan-kalahady indray no mandefitra noho ny fanamboarana fiara. Ohatry ny hoe raha sanjy irery no mekanisien fantatrao. Izy kosa ne mba namako akaiky sady tsy maka-karamoniko fa izay fokomena azy. Ny fivavahana mbola ambony noho ny fanamboarana fiara Edgar. Andro iray anatin'ny herinandro ve dia tsy fonao an'Andriamanitra? Ka inona ary ny ampiasaiko raha tsy mandeha io fiara io? Ny fiarako nitambarantsika fa inona ny olana ka? Indray ary fa manaiky ako. Ny sisa ireny tsy atao tsony e. Ary asa inona moa no maharaikitra andrasanjy no tsy mba manam-potoana mihitsy izy? Adinao nga manana tranombarotra fivarotana kojakoja fiara nge izy e. Eto koa moa. Ankoatr'izay dia manana garazy fanamboarana fiara izy. Misokatra isan'andro na alahady aza. Raha sanjy indray aloha dia enjana raha hitady vola. Hanika manan-karena sy manontany ny oro mihitsy. Izay hita moa dia tany aminy foana no nanamboatra fiara ary izay nampifankaty azy rola. Aiza foana ary inspekteur Fidel no tsy mbola tonga tao amin'ny komisaria. Miditra amin'ny valo maraina izy androany moa sy brigadier Fant io. Nefa efa ny 7 mahery izao. Marina tsy ho sasamiandry azy eto fotsiny a. Iny kosa ka efa tonga izy ka. Manao ny ianao maître? Salama tsara fa ianao manao ny inspekteur? Salama ihany fa efa ela nga ianao ny andrana teto. Efa tamin'ny valo mahery ihany tonga teto. Zany ve? Miala tsiny fa mbola tany amin'ny commissaire divisionnaire dia izao vo tonga e. Sy tsy misy tsinonao zany satria tsika nge tsy mifanao rendez-vous e. Zany tonga mitady anao. Mandrosoa ianao atao birao e. Io seza dia mahazo toerana. Misaotra indrindra inspekteur. Ka lazao ary natondehanao fa miananao maître. Tsy inona akory fa ny momba ny Livia ihany e. Izay no antondihako. Manahona tokoa izy izay. Sa mbola tsy nijery azy tany am-ponjy ianao? Vao maly any namangy azy tany ka. Fantatrao fa olo tiako izy. Ka tsy afaka hanary azy fa tsy maintsy hanao izay fomba rehetra hanampiako azy. Tsapako tokoa ny alehibe ny fitiavanao anazy ka. Izay indrindra manosika amin'ny fikaroana inspekteur. Ka asa raha afaka makany amin'ny vilandro Livia indray sika ny olona na... Satroko tokoa niaraka aminao saingy... Ahoana inspekteur? Tsy afaka hiaraka aminao ahy. Ny polisy ato ny angaviako namanao raha mety aminao. Fa ahoana kosa inspekteur? Mbola tsy vita nke ny fizavantsika ny trandro Livia tamin'ny tsika tany iny? Eny ny efitrano Livia ihany ny voazavantsika fa ny an'ireo ray aman-dreny mbola tsy vita. Ary tsy ny an'ny ray aman-dreny ihany koa tokony zavaintsika fa ny efitrano rehetra nge. Marina ny voalazanao kanefa ialako tsiny fa tsy afaka ny andeha ho any tsony ahy. Aza dia manao an'izany inspekteur. Sa ny fahatsiarovanao any Asomberanto no mampalena anao? Tsy izany velively ka. Ka inona ary? Mbola tsy vita nke ny fanadihadiantsika ny amin'ny tsy mahameloka ny Livia e. Sady mbola tsy fantatra koa izay naka ny fony ray aman-dreniny. Zany tokoa saingy ny farana teo ny fiarahantsika miasa maître.
Misaotra indrindra fa nafinaritra any niara niasa taminao. Dia mila revy ianao inspekteur? Fa inona loatra ny antony? Avy tany amin'ny lehibe anay aho. Ary ty taratasy ty nivoaraiko tany ka indro vakio. Iza hoe zafady. Antananarivo le décision numéro ohatray tony sorona tsy ho polisie intsony ianao. Loza zany marina. Vokatry ny tifotra natao ka nafatany Jean Berrand io maître. Tsy nanay koa ny fianakaviany fa nitory anahy. Dia io aloha ny fanapahan-kevitry ny lehibe anay fa ny any fitsarana ary mbola tsy fantatra. Tena mampalahelo zany marina. Miantra-pialana sy anao veloman'ny mpiara-miasa zao no nahatongavako aty. Saingy makahery anao kosa mba noho ny fikarohana sy ahitany marina. Eny inspekteur, matoky ianao fa tsy maintsy ho hitako ny marina ka. Eny fa na dia za rery no manaitra ny Liviany io alina. Amrombe folo alina latsaka fefana zao. Inona indray ireny hitranga amin'ity trano ity rehefa tonga ny sasakala. Mahatahotra ena saingy vonina niantrika izay miseho fanafotako an'ilay malalako. Tena ilaiko reto taratasy tato amin'ny efitra amin'indray aman-dreny Livia reto. Fa aleo aloha ampirimana tsara. Oay, ohatran'ny misy olona miakatra ny tohatra zany. Ratsy hoe dia namakaty ambony-drihana mihitsy izy zany. Dia olona sa matoto sa fanaratsy. Efa akaiky izany fa inona reny ataoko e? Itiako ve ty varavarana ty? Aloha tsy tiana ka. Iafina ato ambadiko ny varavarana ato ah. Ary ho fafazako an'ity rano manokana ity izay miditra eo na olona na fanaratsy. Tena miditra ny efitrano ato izy zany. Koa alizay tonkatona ho azy ny varavarana efitra sady tsy nisy niditra akory. Fa inona ary ny dikan'izao e? Nefa dia ohatran'ny nisy niditra mihitsy tato any efitra tato. Manao ahoana ianao tovolahy? Andriamanitro, mahatotoana koa mipetraka eo ambony fandriana. Manao akanjo fotsy mihoson-drà be. Aiza ny rano voaziko teo? Tsy fanaratsy zay ry tovolahy fa ray aman-dreny Livia. Ay ve nareo ny ray aman-dreniny? Kanefa fa fahazo anindrano amin'ny tavoahangy any an-tananao nianitra tsy matoky ianao. Tsy hanao ratsy ianao izay matoa miseho aminao fa hanampy anao. Izany ve tompoko? Raha izany dia mihaino izay lasenareo ary ahy. Fantatray fa mikaroka ny marina momba ny nahafaty anay ianao ka enoy tsara. Fa nay ratsy no mibaiko ny Livia hamono anay fa tsy sitrapony akory. Efa fantatro izany ka. Le satroko Zaïdy Ranova no nahatonga an'izany. Efa nalaiko sy nanaovako fanadihadiana moa le izy fa tsy atsony. Tsara loatra zany. Ka inona no hitanao tao amin'ilay satroka? Taratasy mirakitra fifanekena tamin'ny demony no voatahiry tao amin'ilay doublure. Tsy iza nefa ny fanaiky tamin'ny demony fa ny tompon'ity vilany hovidiana ity. Ary mbola izy koa ny tompony satroka misy fifanekena voalazanao. Ka tsy Zaïdy ve zany? Tsy Zaïdy fa olon-kafa ka saika nidiran-dozy tahaka anay koa i Zaïdy raha nipetraka tato amin'ity vila ty. Ka olon-kafa izy ary no ambadika izao rehetra izao e. Ho fantatra ho anio alina izy ry tovolahy. Izy no nanorina n'ity vila ty ary namidiny tamin'ny Zaïdy. Saingy tsy nipetraka tato akory Zaïdy fa voatery nody any Inde ka nivarotra azy taminay. Ay ve zany no tena mariny? Ho avy ohatry ny fanao n'ilay olona rehefa misasakalina mahery dia ho fantatrao ny ataony. Fa inona ny ataony? Ho lava ny fotoana raha zavaina aminao daholo izay ataony. Ka zany fotsiny fa tsy maintsy miditra avy ao amin'ny vavahady kely ao atsimo-trano izy. Ay ve misy vavahady kely ao atsimo-trano ao e? Ary ao izay ataony rehefa miditra ato izy dia hazava aminao ny zavadrehetra. Aleo fa ho ataoko mihitsy izay ka. Sokafo mitanilo io varavarankely io dia ho hitanao ny fidirany. Ary mitandrema mafy sao hitany ianao ny angaviko anao dia ataovy samybelona izy raha tonga eo ary atolorony manam-pahefana. Ilazao koa Livia fa tsy manome tsy miasa izay mivady.
iangaveo izy mba hivavaka ho fialan-tsasatry ny fanahinay sy ahazonay ny paradisa. eny aza manana reo mivady fa ohatray tonanjavana tsy hitatra zareo. Zay indray lefa mataranandro be fa maneno sady tsy pelapelatra ny jiro ato trano. Tsy mahagaga fa amro mifolo alakatroko izao mivonoa ny alary fontsy fa hiady rery. Zay efa maty ny jiro ary maizina tanteraka ny ato trano. Mahaizina sy mangina be ny ato trano hatramin'izao. Andraso ny arangaraniko eto am-baravarakely izany vavahady atsimo ohatr' izany. Io tokoa ilay vavahady kely sady oay misy mamoy izy izany. Tena misy lehilahy mihiditra iny mitondra fonosan-javatra sy lampe de poche dia mamantana tao amin'ny varavarana atsimo. Aiza moa ilay langalangana entiko iny? Dia eto hijaitsaika any ambany-drihana hijery izay ataony. Iza ary ty lehilahy ty? Tsy hitany akory ato manaraka azy avy ato aoriana. Iny fa miditra ny salon. Toa mijoro eo amban'ilay famantaranandro be miantona. Mivavaka kely dia manosika ny rindrina eo anoloany. Oy! Ay ve misy varavarana miafina ao amin'ny rindrina eo e? Iny izy fa niditra. Aleo arahako mba halalako izay ao. Io fa mandrehatra labozia. Efitra kely toy izao kainy ato. Feno soratra sy sariny dia ambony mahatsiravina ny rindrina. Latabatra mifono lamba mainty no eo afovoany. Dia sahafa vita amin'ny hazo no eo amboniny. Lanitro fon'olona roa no eo amin'ilay sahafa. Nosokafany koa ilay fonosana nentiny dia mbola fon'olona no navoakany ary alahany eo amin'ireo foro eo ambony sahafa. Mazava zao fa ity ilay mpaka fon'olona. Mandoharika izy dia mivavaka. Andraso tomboko mora amin'izay dia ho velesiko n'ity langalanga ity ny faratony. Inona malanga ty? Zay fa torana tsy mihitsika. Mitady kirarony ihany no matorako ny tanany dia hiantso polisy ny telefonina aingana. Miangatra ny fiainana inspektera. Tsy rariny izao ka. Indray nafoko indray mandreniko ary figadrana 7 taona ny didina avoaka ny fitsarana ho aho. Natsoiny amiko e. Okizay Livia. Okizay sao karary anao zao ranomaso zao. Aleo aharary mba ho vahatenena fa tsy misy andenaiko tsony eto an-tany. Aleoko maty manaraka amin'ny papa sy mama fa tsisy anjara masoandroko atsony. Aza miteny an'izany fa mbola tanora nge ianao e. Eny fa na dia aoriana 7 taona higatranao ety amponja azy. Mora aminao no miteny saingy ny mafy amiko inspektera. Mba faly ery hafa tsy niandriela ny fitsarana. Kao ny tsy didy mpitsarana higadrako mandritry ny 7 taona no azoko. Atao ahoana fa efa izay ny didy mpitsarana e. Fa ny tena tsy tantoko ary nampalahelo ahy dia hivonjy tsy mba tonga niaro ahy sady tsy nanatrika fitsarana akory. Izany ve ny fitiavana e? Na izako aza mba gaga aloha e. Niezaka natao mivonjy no natonga ny fitsarana anao tsy niandrela, nefa dia tsy mipoitra mihitsy izy nandritra ny fitsarana anao maly. Efa fantany angamba ny didim-pitsarana momba e.
natsomony antenany amin'izay vehivavy hikatra valotona. Tsy napoziko ivonjona vitanarana ohatran'izao ka. Kanefa olombelona izy. Ary tsy manome tsy ny azy inspektera. Eny e, saingy aza tsona inspektera tsony ary Liviara sitraka ao a. Ndre, fa iza ny tianao hetsiko anao? Antsoy fotsiny amin'ny anaraka hoe Fidèle na Fidy a. Efa tsy polisy tsony ange za e. Iverinao fidy kely fahiny indray. Efa tsy polisy tsony? Endry Livia. Nesorony lehibeako tamin'ny asako ary miandry didim-pitsarana ankehitriny. Zany ve? Ie. Fa nisy nitory anga ianao sa lehibenao ihany no... Ny fianakavian'ny Jean Beranto nitory anay e. Sady malala olona ambony hono zareo ka tsy amialany raha tsy midoboka ety am-ponja e. Zany angeny ilazako anao hoe miangatra ny fiainany. Nefa manina raha miresaka mivonjy fa tokony hiaranao mihitsy inge izy e. Satria sady vavolombelona natro maso mavoaka mahay raha teo. Efa niantso aza telefona fa valiteny tsotra no nataony ahy e. Valiteny tsotra hoana? Mbola sahirana mafy izy fa aoriana kely no resaka amiko. Mba ahoana koa zany? Zaniko. Dia tsy manapoiziko ivonjy kosa aloha tsy raika amin'ny fahavoazanao ka. Zany tokoa mantsy ny olombelona. Mielona toy ny zavona ny fitiavany ary misy fetra ny fihafanana aminy. Zany tokoa e. Andriamanitra rery ihany tsy mba mivadika ary tsy mba mandao ka aleo miankina aminy. Tovy hevitra tsika inspektera. Fidèle mantsy e. Enao rery zao sisa ny mba tonga mitsidika ety am-ponja. Fa na ny havako na ny namako na ny olon-tiako dia samy nandao avoko. Tsy afeniko anao fa na ny vady aman-janako aza angeka na ny medisiny sy nandahoana koa e. Andray? Ie. Dia vita ny vadinao ve ny nandahoanao anatiny ady sarotra? Fa dia inona loatra? Tokony mba ny saina ho ny hafa tsy nitifitra be fahataniny namako e. Zao very asa noho ny adalako ny aho. Nefa ny fiainana azy efa sarotra. Ny famaly be izay mivady ary nisitaka ny ray aman-dreniny izy miaraka amin'ny zanakay mianadahy. Fisaka tokoa ny rary ny ary mora ny manome tsiny olona ka. Voalazanao Livia. Eny e, mankahery sy mivavaka ho anao aho. Enoko fa tsy sazo mavesatra toy ny ahy kosa no avoaka ny didim-pitsarana ho anao. Ny porofony izany dia ianao tsy tonga dia nogatraina vonjomaika tahaka ahy. Engane ka ho izany fa misaotra anao aho. Mankahery sy mivavaka ho anao koa ary ametraka ny veloma mandram-piona indray aloha e. Misaotra anao na mangahy ety am-ponjy e. Saingy tiany mba hafatro. Hoe ahoana izay? Raha sendra mihaona na tafaresaka ianao sy vonjy dia lazao izy fa mitsotra ny somamela azy ahy hitady izay soloko. Ary eoka izy tsy hamangy aty intsony fa tsy anjarany aho. Dia mirary fiainana feno fahasambarana ho anao no hoe Livia. Livia. Papa sy maman, tao tonga mitsidika ety am-ponjy nareo? Tonga nkahery andriretsy izay a. Andray, tao fotsy madio be ny fitafianareo fa tsy miosin-draha be tahaka an'ilay nahitako anareo. Hoay, sady ny tanora ny endrikareo. Eny anaka. Efa mitoetra ny amin'ny fiainatsambatra izay kanefa tsy namadinanao. Reny izy tompo sady renay ny taraina mbavaka ataonao isan'andro koa nahazo alalana izay hiresaka isan-kehry. Misaotra ry papa sy maman a. Misaotra tsy nanary ty vavitokana nandatsaka ny ainareo. Kanefa na izany aza dia mbola mamerina ny fonako aminareo a. Tsy sitrapokony aminoko anareo. Fafaondra no masondriry Livia. Aza manameloka ny tenandry akory fa malala marina Andriamanitra. Ny lalàn'olombelona nanameloka andry fa izay kosa tsy manameloka andrina kely aza. Izany very maman. Ento manaraka anareo ary ahy e.
Tsy misy antenaiko tsony aty an-tany. Tsy azonay atao anefa izany Livia, sady sory ao an-tsainao izany fiheverana izany ka. Ka inona ary no azoko antenainy e? Iza koa no mbola ity Inspecteur Fidèle sisany mba tsy nanary Hitandry izany, azakio fa mbola hiratra masoandro-piaina Andry, ary misy foana ny tia Andry. Mbola aiza nefa ty valitaona ny fako ny saziko ety am-ponja. Mahery izany ka, tsisy valitaona akory dia ho sambatra ianao. Ho sambatra? Manomboka ho vinany ho sambatra? Tsy ho ela ka manomboka raha-pitso. Maraina sady ny andro fa manino lakolosy ny fonja. Aina ny nofy aty aho. Nanofy amin'ny papa sy mamona manga. Tsy vitany namangy fotsy fa dia nankahery sy namelona fanantenana tato anatiko. Ena reny dikany nofy iny. Misy inona ary no nentin'ny gardien ato amin'ity efitra ity Tsy misy efa-tsy latabatra sy seza no ato dia izay. Ka tsy efitra fanaovana famitorana ve ity? Izy koa moa tsy nanazava fa dia nitondra tato fotsiny dia lasa. Dia inona no ataoko ato? Manao ny Livia? Vonjy. Manina ty ianao? Anafaka anao ka. Ary toa tsy mba valianao akory ny arabako Azafady fa tsy naposiko ny fahatongavanao. Salama tsara fa ianao manao ana. Salama inona dia reratreraka azy. Dia mbola andrera tena mangy aty am-ponja koa ve? Ngatsy voarainao ny afatra hoe mitsodrana anao Ary aoka ianao tsy hamangy aty intsony. Vao raiko tokoa. Saingy tsy nahasakana sy ny fitiavako anao izany. Ty ve ianao dia izao vao tonga mitsidika Tsy efa ho ray volana ianao no namangy afarany. Ny tsy fantatrao dia izao ny asa andro aman'alina ary zara fa natory no ny fikarakarako momba anao. Nikarakara ny momba ho ianao? Eny Livia. Mifalifa hivoaka ny fonjy ianao satria tratrako ny olon-drasy fototry ny asa andeha motao an-tranonareo. Zany ve? Fa iza ny olon-drasy lazainao fa fototry ny asa andeha motao an-tranonay? Tsy iza akory fa i Rasanjy. Rasanjy? Tsy napoiziko marina. Zany efa dia niny fa izaho hita ny rangory fototry ny afo. Kanefa dia i Rasanjy. Satria tsy satroko Zaida ny tao an-tranonareo fa satroko Rasanjy. Izy no nanao fifanakina tamin'ny Satana ka nahatonga zava-doza tao aminareo. Dia ahoana ny nahafantaranao an'izany? Tratrako ny vavaka sy nanao fanaritra ho an'ny Satana tao an-tranonareo izy. Natoko tena be izy ka tsy nahalala ny fisiako. Dia nivelesiko tampoka tamin'ny langilangy ka torana sy nahetsika. Niantso polisy avy eo ary nanao famitorana azy nandritra ny andro vitsivitsy izay. Ve ka nisy an'izany Dia fanatitra inona saika nataony tao an-tranonay? Tsy inona ny fanatitra nataony fa ny fon'olona ry Livia. Andriamanitra fon'olona hoe Zany tokoa. Ary indrisy fa hitako tokoa mifondray aman-dreninao. Andray, dia vitany Rasanjy ve? Vitany. Tena sakaiza manody ny papa izy raha izany. Tena tsy vanina. Misy hevitra kely miafina sy fantatrareo amin'ny vila io. Fa mbola ho azavaiko anao izany. Ankoatr'izany dia misy vavahady kely fidiran'ny Rasanjy avy ao atsimo-tranonareo ao. Izay koa nge vao tapa-bolana nipetraka tao Samy miasa izay telo mianaka ka mbola tsy nahadinika tsara momba ny vila io sy ny manodidina azy. Ny varavaranao atsimo ihany no fidiran'ny Rasanjy sady manana lakile mitovy amin'ny anareo izy. Ny haiko ny eloka vitany rehetra izy sady voavy namono olona sy naka ny fony tamin'izy tratrako. Avy namono olona sy naka ny fony izy zany? Dia ilay fo fahatelo nanaova ny voady tamin'ity mono sandany arenany. Misaotra anao ary Vonjy. Misaotra anao no sady miala tsiny aminao fa dia
Tsaratsara fotsiny fitiavanao a. Zaho koa tsy hametsiny anao satria fantatro fa tena tia ianao e. Ianao ry vonjy malalako. Tena tianao akaza ilozanao tsony. Izany indrindra no akako anao hipetraka any amiko raha tianao. Aka hipetraka any aminao e? Angazonao atao izany. Eny Livia, ankoatra ny famotorana andrasansy dia mbola nikarakara tantaratasy maro aho mba ahazoana fahafahana vonjy maika. Dia vakio ty taratasy ty fa mahazo mivoaka amin'ny vonjy ianao. Dia tsy hamaky an'iny taratasy iny aho fa entony aminao dia any any mamaky azy. tsy nanaiky mihitsy mantsy ianao raha tsy nanaritra voninkazo aty amin'ny fasanareo tsika. Vonjy a. Fantatrao fa tsy efa nanatrika amin'ny fandevenana ny papa sy maman nge afa tany am-ponjy. Eny ary. Ka aiza ho aiza eto moa ny misy amin'ny fasanareo? Io fasana ambonin'ny tany avaratra io ka. Voadimy taona izay no nanorenan'ny papa azy io. Ary fasana ambonin'ny tany moderna izy izany. Ie. Tsy sarindray aman-drenao ve reto anaty fitaratra ambonin'ny varavaram-pasan'ireo? Sarin'ny papa sy maman tokoa izao ka. Ie, tokoa. Mba napetraka ny fianakaviana tany nandevenana an zareo ngamba. Andraso, aleo ataoko eto amin'ny fametrahana voninkazo io taloha ny voninkazo ny vidiko. Hita ty ary ny poketra anao raha ametraka an'ireny voninkazo ireny ianao e. Tiary e. Ianao ry papa sy maman. Zaho avy mba afaka mijery ny fasana nandevenana anareo ary mametraka an'reto voninkazo reto mariky ny fitiavako anareo. Papa sy maman efa na fiainatsambatra zao nareo saingy mba tsy ho forano ny fitiavana izy vonjy raha sitrakareo. Vonjy ao. Ahoana ry Livia? Tiako raha zao tsika no manao voady fankatia mandra-mahaty tahaka ny papa sy maman. Eny ry Livia, manao voady eto anaty ny fasany ray aman-drenao fa ho vady tianao mandra-pahafatoko. Izany dia na mora na misarotra e. Zaho koa manao voady eto fa ho vady tianao mandra-pahafatiko. Na mora na misarotra. Hoay! Jerenao nge fa ohatrany hoe mijery sady mitsika mitsika ny sarin'ny papa sy maman e. Eny tokoa. Miranendrika be zareo sa ny masoko mandroa. Eno a. Izay ilay fifandraisam-panahy e. Nitsotranao antsika ngamba ry zareo. Sady ohatrany misy hafaliana be tampoka atao anatiko. Livia malalako. Vonjy tsy foiko. Efa tsy androka iraiky no mariazyntsika ka. Tiako be ny voaditsika roa teo. Aza manahy fa amin'ny volana ambony mariazyntsika ka anomalazy tsika teny izao. Izany ve? Ie. Faly be a. Dia iza izany no vavolombelona mariazy ty? Zay tianao mety daholo fa ny vavolombelona iray kosa dia inspecteur fidèle. Nanahoana tokoa ary momba azy e. Mba sazy miantona tahaka ny avy ny sazy azony. Ie, izany tokoa. Ny anao sazy miantona herintaona fa ny azy 3 volana. Sady afaka miverina amin'ny asiny izy aorian'izay araka ny fiarovako azy teny amin'ny tribonaly. Tena tsara izany. Ie. Fa ny sazy miantona herintaona kosa tsy ahasakana ny mariazyntsika. Eny ry Livia, tsisy ahasakana azy satria velona mandrakizay ny voady teo am-pasana iny. Ny farana teo voady teo am-pasana nosoratany Axiel novelomin'ny Vantsoa Saloy niaraka tamin'ny mihaja Tahina Nantenaina ary Rija Tovy Razana Mamonjy no nandray feo Anjariliva ny nanatsotosa.